Haleluia, tsara ny Andriamantsika, miarabantsika rehetra amin'ny anara mahery Jesosy Kristy ary tonga soa ao anaty izao fotoam-bavaka izao tsika senao. Averintsika amin'Andriamanitra rehetra voninahitra raha mbola safidy asa anao izy eto androany afaka manompo anazy. Isaorantsika lehibe Andriamanitra amin'izany tombotsoa izany. Tanatin'ny olona maro be izao sy anao safidian'Andriamanitra mbola afaka manantona anazy eto androany, mbola afaka miantso ny anarany eto androany dia mendrika anazy amin'ny fisaorana izany. Ary isaorana hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mame fitokisana afana hoe mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompona dia makasitraka indrindra tompoko. Tsika rehetra manaraka tsy tapaka amin'ny fotoana tahaka izao isaorana ary akasitrana hatrany irotsaka amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra, fiadanan'i Jesosy Kristy, fitahiana avy amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy dia irotsaka amintsika senao zany. Ary manasantsika senao ipartage maximum zao fotoam-bavaka zao mba amin'ny alalako sy amin'ny alalanao. Misy olona ndray famonjena, misy olona ndray fahasoavana any ho voninahitra Andriamanitra rery any. Misy olona mety efa nomanin'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny partage ataontsika dia ho raisina izany famonjena izany, famonjena avy amin'Andriamanitra zany. Ary manova réaction, manova commentaire amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra arak'izay fifaliana ao anaty fotsika senao. Ary ihany koa mareta hatramin'ny farany, misy fahasoavana ho azontsika avy amin'Andriamanitra, misy fianarana ho azontsika avy amin'Andriamanitra eto androany ampiovantsika senao zany. Andanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra, andanantsika kristianina tena hoe manana fatahorana an'Andriamanitra. Amen. Dia amin'izao fotoana izao ndontsika senao isaotra an'Andriamanitra. Tsika senao mijoro tahaka izao manana antony be da be tsika senao isaorana an'Andriamanitra. Raha isaintsaina zany tsika senao ngamba dia ataoko na maraina eto arany andro fa tena hoe tiatsika Andriamanitra. Andriamanitra isan'andro dia maneho fitiavana atsika senao. Ka androany dia tsika isaotra anazy, isaora amin'ny zavatra rehetra hozy izy ny ten'Andriamanitra. Ary angatantsika mifanahy masina tena hoe hiasa malalaka ao anaty izao fotoana izao. Izy ny tarika, izy ny hiasa, izy ny ameno atsika ao anaty izao fotoana izao. Tsika tena hietry, tena hoe tsy mahavita ninina izay fanahy masina raha tsisy anao eto androany. Ary anantona an'Andriamanitra tsika satria tsika tsy marina, tsy tanteraka na dia indray minitra tsika aza. Mandaingo tsika raha milaza fa marina ary mampandainga an'ilay Andriamanitra izay hivavantsika ihany koa tsika raha milaza fa marina fa izy ilay Andriamanitra fitiavana, izy ilay Andriamanitra mbola mamindra fo amintsika, izy nataontsika amin'izao fotoana izao. An'olo tena ho anazy tsika mba tena hoe ny amintsika rehetra dia ho an'Andriamanitra zany. Voninahiny, akasitrahany ny amintsika rehetra. Amen. Ary anapaka mety endrika blocage sakany antsika senao. Raha forotahaka izao tsika senao dia tsaro fa tsy faly amin'izany fahavalo. Fa ninina blocage, ninina sakana izay alefa amin'ny fahavalo tapahintsika amin'ny anara mahery Jesosy Kristy zany. Tsy ambinina amintsika senao ny planina ratsy ny fahavalo eto androany. Dia andaontsika alohan'ny hivavantsika hijery ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 5:17. Vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary izao zavatra ary rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay aty ambony tany, sy any ambany tany, na izay any an-dranomasina, amin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao hoe: ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry eny isaotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Dia tsika nandratra an'ilay Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao asan-drato ary feo anao. Ray amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra ary midera ny anaranao masina indrindra izay. Ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra, tsisy toanao, na hitady izay tsy hahita tahaka anao. Ianao ilay Andriamanitra be fitiavana, ianao ilay Andriamanitra naneho fitiavana taminay isan'andro ary tamin'ity androany ity dia teo ianao nanohana anay, teo ianao niaraka taminay, teo ianao nitanay tamin'ny fitahiana rehetra izay tsy voatanisanay Andriamanitra. Niaro ianao, namatsy ianao tamin'ny lalakalehanay Andriamanitra dia niaro anay ianao. Tsy fantatray nina planina fahavalo fa fantatray dia ianao nitsanganao anay Andriamanitra dia mankasitraka anao izay zavatra rehetra izay nataonao
nanomboka maraina ka hatramin'ity androany hariva ity dada dia isaoranay zany. Fotoana tahaka izao Andriamanitra dia isaoranay zany. Ny olona izay alefanao dia isaoranay zany Andriamanitra. Amezanay voninahitra ny anaranao zany. Eto androany fanahy masina izay tsy maefa ninina hetra izay fa ianao ka nisandratra eto fanahy masina. Tarito izay fanahy masina, kasio izay fanahy masina, manatifenao izao fotoana izao fanahy masina. Ka tena isy fanatrehanao Andriamanitra izao fotoananay izao. Atsapany tsiraray hafa eto ianao Andriamanitra. Tenao milaza fa raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao dia eto ianao dia oka Andriamanitra tena ho tsapany tsiraray avy fa eto ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raiso ny toeranao fanahy masina ao anaty fonay, ao anaty sainay dia ataovy izay tianao fanahy masina eto androany ho voninahitry ny anaranao rery any. Manatona anao izay Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tsy mendrika izahay. Ianao ilay Andriamanitra be famitrapo. Ianao ilay Andriamanitra be famelan-keloko. Fona aminao izay Andriamanitra. Mamindrafo amin'izay tsy fantanteranay, izay rehetrarehetra tsy fahamarinanay. Tena loko ny vavanay, zavatra nijereny masonay, zavatra nirenesy ny sofinay, zavatra nataony tananay na nalehany tongotray tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao Andriamanitra. Fisainsainanay lalina. Mamindrafo aminay. Sasao izay Jesosy. Sasao amin'ilay rahanao izay. Amarino amin'ilay rahanao izay Jesosy satria te hitanao izay Andriamanitra eto androany. Atolotry ny tenanay Andriamanitra, ho fanatitra velona masina sitrakao ny aminay ray manontolo dia ho akasitrao zany Andriamanitra. Ny mombanay rehetra misy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fahefana ny hery fanahy masina miasa eto androany Andriamanitra. Ninina blokazy sakana alefa amin'ny fahavalo eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tsy anakery tsy anapahefana amin'ny tsiraray avy zany. Tapahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny asa amin'ny fahavalo rehetra tsy anakery tsy anapahefana aminay tsiraray avy. Ninina aroka manodidina anay tsy ahitanay anao Andriamanitra. Tsy ahitanay, tsy afanay mandray ny anjara voatendrinay eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tapaka zany. Ny afo fanahy masina andoro an'izany. May dia lasa lavena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misandrato eto ianao Andriamanitra. Raha ianao miasa iza masakana fomba fiasanao dia mesay ianao Andriamanitra. Misandrato ianao amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy nanaovako an'izany vavaka izany. Halleluja. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Andoantsika nandratra an'Andriamanitra. Mendrika ho deraina ny Andriamantsika. Izy le Andriamanitra lehibe indrindra. Araka ny teny izay vakitsika teo. Mendrika anazy ny saotra. Ny dera ny voninahitra mandrakizay. Taovy amin'ny fotsika rehetra fiderana an'Andriamanitra ao anatin'izany. Andahoarintsika idera an'Andriamanitra. Anaranao Jesosy masandatra. Ny saotra, ny dera, ny voninahitra, ny aja ambony indrindra. Ny fanjakana mandrakizay dia ho an'ilay mipetraka ambony seza fiandriana sy ho an'ny zanak'ondry. Andriamanitra mendrika deraina mandrakizay ny anaranao. Mendrika ho deraina mandrakizay ny voninahitra. Tsy ho takatry ny saina mandrakizay ianao. Idera
miaraka hira hoe Sidiata sandatsaini tananai wanao bauvuni naisho medicani vera Sidiata sandatsaini tananai wanao bauvuni naisho Bara hoe tsy misy tohanao Andriamanitra ny dera mandrakizay ianao araha sandratsay zao ilo zao hiderana ianao medika ny dera irao miflorety zany ito zany asandrato ny tananao asandratsay ny tananay wanao baovony naisao medika ny dera sandratsay ny tananay wanao ilazy eo mivavatsika hoe Andriamanitra tsy misy tohanao Andriamanitra tsy misy azo ampitahina aminao tsy misy azo arina aminao na inona na inona na iza tsy misy ohatranao mandrakizay Alleluia, tsara ny Andriamantsika, izy le Andriamanitra mendrika hoderaina, mendrika azy ny laza ny dera mandrakizay izy le Andriamanitra velona. Amen. Amin'izao fotoana izao dia andoantsika mbola hideran'Andriamanitra, andoantsika mbola hisaotra n'Andriamanitra. Ny Andriamanitra izay vavatsika dia Andriamanitra be fitiavana izy. Saotra an'asitsika tamin'ny herinandro lasantsika iny. Izy nanome fitiavana antsika senao. Izy namonjy antsika senao, izy napitraka antsika senao, izy nampahery antsika senao. Maro zavatra nataon'Andriamanitra fa raha isaintsaina an'izantsika senao tsy ho takatra ny saintsika senao mihitsy zany fa ny anjarantsika eto androany dia izy ny ten'Andriamanitra misaora amin'ny zavatra rehetra saotra an'asitsika amin'ny zavatra rehetra izay nataony tao anatin'iny herinandro lasa iny ary ty herinandro vaovao ty dia isaorantsika n'Andriamanitra zany tsika senao dia tena mbola manana tombontsoa lehibe safidian'Andriamanitra mijoro velinaina soma tsara tahaka izao nomeny antsika ty herinandro vaovao ty tsarofa fanomezana lehibe zany tena mbola fitiavana lehibe nomen'Andriamanitra antsika zany dia fahasoavany zany dia famindrapony mbola amintsika senao ka isaotra anazy tsika ary apetrakantsika feno ampelantanan'Andriamanitra ny herinandrontsika izy ny alolalana an'izany izy ame fahendrenantsika izy an'olotsaina antsika izy ampianatra antsika izy anamboatra antsika izy anao lalana ao antsika ao anatin'izany herinandro vaovao zany. Dia tsika maky ten'Andriamanitra alohan'ny ivavahantsika izay hitantsika
amin'ny salamy fahatelo amin'ny zato mino fa itsika tsara zany salamy fahatelo amin'ny zato zany Davida nanao fiderana ho an'Andriamanitra no fahatsarany sy ny famindrapony dia teo teny raha mifanata ao anatiny isaotra an'Andriamanitra ka androany dia andao irahantsika mifanahintsika izay ao anatintsika tena hoe isaotra an'Andriamanitra ary tena hoe izy ilay Andriamanitra tena mitary tsy adinontsika mihitsy fa izy Andriamanitra tena mitaritsika dia vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe misaora an Jehova ary fanaiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina misaora an Jehova ary fanaiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra amen zany ten'Andriamanitra asandrato feo atsika miresantsika amin'ilay Andriamanitra zay velona mandrakizay izy le raitsika miresa aminazy amin'izao fotoana izao haleluya raha eo amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy misaotranao zay Andriamanitra midera ary manome voninahitra ny anaranao izay ianao le Andriamanitra mendrika hoderaina ianao le Andriamanitra mendrika kalazaina satria tsara loatra ianao Andriamanitra be fitiavana ianao dia naneho fitiavana taminay tsiraray avy Andriamanitra vita soma tsara ny herinandronay lasa iny noho ny fitiavanao noho ny fahasoavanao noho ny famindraponao Andriamanitra dia vita soma tsara teo ianao nampahery anay teo ianao nanohana anay teo ianao Andriamanitra napitraka anay teo ianao indrindra niaro anay Andriamanitra na mety hoe plana nalefa ny fahavalo dia ianao mbola nitsangana ho anay Andriamanitra ka makasitraka anao izay misaotra amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra tsy ho takatra ny sainay fahalebiazanao tsy ho takatra ny sainay raha ny fitiavanao Andriamanitra fa androany fanahako misaotranao izay rehetra ato anatiko Andriamanitra misaotra fa tsara ianao Andriamanitra tsy adiniko fa ianao tena mitanay tsiraray avy eto Andriamanitra dia makasitraka anao izay ty herinandro vaovao ty Andriamanitra maro ny olona mendrandra an'izany maro ny olona mbola mety nanao planina Andriamanitra fa zahay eto androany nampitsoronao manantona anao ty herinandro vaovao ty dia isaoranay zany Andriamanitra amezanay voninahitra ny anaranao ankalazainay ny anaranao zany ary tena tsapanay Andriamanitra fa tena hoe lehibe ianao Andriamanitra ary lehibe zany fanomezana nomenao anay zany Andriamanitra ka makasitraka anao zay Andriamanitra tena mitahy anao Andriamanitra tena be fitiavana ianao Andriamanitra makasitraka anao izay apetraka ifeno ampelantananao ty herinandro ty Andriamanitra ianao hitadalana anay ianao anory lalana anay ianao ame fahendrena anay ianao ame hevitra anay ianao Andriamanitra mpianatra anay ianao Andriamanitra namboatra lalana ho anay tsiraray avy ao anatin'ity herinandro ty miloava lalana dia atovy tompo izay sitraponao amin'ny fiainanay tsiraray avy ao anatin'ity herinandro ty matoky anao zay Andriamanitra ary ty volany ty dia volany fahatokiana fa zay tena toky anao hatrany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy haleluya amen na tsara ny Andriamanitsika lehibe loatra izy amin'izao fotoana izao eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao izy ilay Andriamanitra izay niteny fa izy tsy lalo-dalovana sofiko izy tsy lalo-dalovana fa mandriary ny tanako tsy fofy fa mahavonjy sy ny ten'Andriamanitra raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eto ampovoany eto Andriamanitra tsy hoe mijerijery atsika fotsiny izy fa izy dia miaino atsika izy dia miasa ary tena manao ny asany Andriamanitra amin'izao fotoana izao amaky ten'Andriamanitra alohan'ny vavahaditsika asianao eto androany hozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:3 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy antsoy aho dia valiko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy sarom-patarina izay tsy fantatrao antsoy aho hozy izy ny ten'Andriamanitra dia ho valiko ianao eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao inona ny olanao eto androany mety hoe marary ve mamanao mety hoe marary ve mivadinao mety hoe manana problème ve ianao any amin'ny tribunaly mety hoe manana taratasy arakasa ve ianao nefa tsy mety mivaly mihitsy zany mety hoe maditra ve ny zanakao eto androany mety hoe tsy anasa ve eto ianao androany inona mety marary ve eto ianao androany mety hoe indray mandeha ao anatin'ny ray andro ve ianao misakafo noho ny tsy fisina fa hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe antsoy aho dia ho valiko ianao ary ampisehoako zavatra lehibe sy sarom-patarina izy le Andriamanitra maneho an'izany izy le Andriamanitra mahagaga
izy ny anefan'izany amin'ny fiainantsika sianao eto androany toa tsika hivavaka amin'izao fotoana zao ataovy amin'ny finoana zany vavaka zany fa raha tena minotsika sianao dia isy amin'ny voninahitra Andriamanitra ary ty herinandro ty ianao hijory vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ianao satria ianao niantso ny anarany izy mamaly anao do tsika amin'izao fotoana izao hivavaka asandrato ny feo atsika raha eo amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra ary midera ny anaranao masina indrindra izay misaotra anao zay Andriamanitra satria tombontsoa lehibe nomenao anay Andriamanitra afaka mbola miantso ny anaranao izay tenao miteny fantsoa iaho dia hovaliko ianao ary ampisehoko zavatra lehibe saropatarina Andriamanitra magaga ianao Andriamanitra mpanatanteraka ianao ray ny fiadanana ianao Andriamanitra tompony vahaolana rehetra ianao eto Andriamanitra io olona manatrika zao fotoana io amin'izao fotoana izao ninina mety karazana olana ny Andriamanitra amin'izao fotoana izao raha miantso ny anaranao izy Andriamanitra eto androany amin'izany olana n'izany raha ohatra maditra n'izany ka miantso ny anaranao izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tena isy fiovana mahery vaika izany raha marary ny vadiny na marary ny mamany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia andray fanasitrana n'izany raha miantso ny anaranao izy eto androany Andriamanitra tsy mba lalo talovany ianao eto izy raha tsy anasa miantso ny anaranao ianao anao lalana ho anazy Andriamanitra ianao le mpanao lalana Andriamanitra eto androany raha manana olana ara-taratasy hoe arakasa tsy mivaly izy Andriamanitra na hoe olana ara-taratasy any amin'ny tribunal na hoe resaka tribunal zany Andriamanitra na hoe tsisy vola izy tsy afaka misakafo ara-dalàna Andriamanitra ninina karazana olana eto androany na izy mihitsy marary Andriamanitra miantso ny anaranao amin'izao fotoana izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy dia midiran-tsehatra ianao ataovy ny asanao tsara miovaolana io olona io Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay manantona anao eto androany ninina mety karazana olana ninina mety karazana izay zavatra etsony anao eto androany Andriamanitra mpanao lalana ianao dia ianao nalao lalana ho an'ny zanakao tsiraray avy matoky anao zay Andriamanitra hatrianao le Andriamanitra fatokina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mino izay Andriamanitra fa zao fiantsona eny anaranao zao dia isehony voninahitra ao amin'ny fiainanay tsiraray avy makasitraka indrindra raha io misaotra satria Andriamanitra miainao Andriamanitra mamaly ianao dia raha laza voninahitra dia ho anao rery any satria tsara loatra ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluja amen amen tsara ny Andriamantsika amin'izao fotoana izao andoatsika iantso fanahy masina antso fanatrian'Andriamanitra tsika raha hiditra ao anatin'ny fampaherezana mba tena ho feno anetsika ao anaty zany fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra zany tena ao anaty zany dia miandrandray ianao fanahy masina mila anao eto androany tena mila anao zay rehetrarehetra ilaivanao mina fa hiditra ny sehatra tena omety toerana ny fanahy masina ao anaty fonao ao anatin'ity raha ity dia hoarintsika nandratra n'izany hery zany amin'izao fotoana izao fanahy masinao feno ianao zany fanahy masinao tonga soetianao mandray anao zahay raisony toeranao ianao nandrandrainay milanao mifonay fa maniry mavy ny fanatrehanao fanahy masinao tonga soetianao mandray anao zahay raisony toeranao ianao nandrandrainay milanao mifonay fa maniry mavy ny fanatrehanao avy mameno tanterakay fa etianao tsy
feno zavatra fa afatsianao hitondray ilay fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masino mamiko indridrianao avy mameno tanterakay fahetianao tsy ho feno zavatra fa afatsianao hitondray ilay fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masino mamiko indridrianao fanay masino tonga soetianao mandray anao zahay raisomitoeranao ianao mandrandrainay milano mifonay fanamaniry mafy mifanatrehanao fanay masino tonga soetianao mandray anao zahay raisomitoeranao ianao no andrandrainay milano mifonay famaniry mafy ny fanatrehanao avy mamelo tanterakay fahetianao tsy ho feno zavatra fao afatsianao hitondray ilay fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masino mamiko indridrianao avy mameno tanterakay fahetianao tsy ho feno zavatra fao afatsianao hitondray ilay fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masino mamiko indridrianao
masino mamiko indrindranao fanay masino mamiko indrindranao mamiko indrindranao Halleluja tsara ny andriamantsika misaotranao zay fanay masina satria ianao mameno anay eto androany misaotra mifanatrianao eto fanay masina mankasitraka anao izay ndao tsika ivavaka amin'izao fotoana izao alohan'ny andrenesantsika ny ten'Andriamanitra mino fa eto Andriamanitra dia izy mbola hiteny amin'ny fiainantsika asianao eto androany tombontsoa lehibe ho antsika asianao mbola ahafahantsika mandre ny tenin'Andriamanitra ka andao tsika ivavaka amin'izao fotoana izao miandrandray ianao na dia teny ray aza fa mbola von'Andriamanitra ame antsika asianao anatin'izany dia asandrato ary feo antsika tompoko ray amin'ny anara-maherinao Jesosy misaotranao zay Andriamanitra ary midera ny anaranao masina indrindra izay tombontsoa lehibe Andriamanitra mbola omenao anay ny ahafahanay mbola mandre ny teninao eto androany ary ianao ny resaka aminay eto Andriamanitra dia mankasitraka anao izay fanay masonao tarito ahy eto androany tsy izay tiako fa izay tianao Andriamanitra izay tianao ambara ny fiainanay dia zany ambara eto Andriamanitra ampangino izay rehetrarehetra momba anahy mety fahalalako mety fahaizako mety hoe izay avy tamin'ny nofoko Andriamanitra dia ampangino izany foka ny fanay masonao hitarika eto ka ny fanay masonao ny sandratra eto Andriamanitra oka izay tena avy aminao ny voaka eto androany Andriamanitra ary ateka sy ho fonay tsiraray avy Andriamanitra mba tena ho tanolonaka aniry ao anatinay ny tenao Andriamanitra ka ho tonga fiainana ho anay tsiraray avy izany dia isayanao fanay masonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotranao izay raha eo halleluja amen amen tsara ny Andriamantsika lehibe loatra izy tia antsika asianao Andriamanitra tena tia antsika asianao Andriamanitra be fitiavana izy androantsika dia hiresaka momba ny hoe mandefitra amin'ny zavatra rehetra zany dia anisan'ny zavatra tena sarotra indrindra zany ary raha mandinikintsika hoe maro ny olona amin'izao vanim-potoana izao na dia zavatra kely azy dia mampifanditra ny olona amin'izao vanim-potoana izao na dia zavatra kely azy dia mampiady ny olona amin'izao vanim-potoana izao satria tsy manana an'izany hoe fandeferana izany fa etsika asianao androany tombontsoa lehibe ho antsika asianao zany hoe mandevitra amin'ny zavatra rehetra izany ary ty zavatra toriko ty dia zavatra tena niainako ary tena nisy fotoana tena nivavaka ary tena nitomany tamin'Andriamanitra hoe tena tsy vitako Andriamanitra zany hoe mandevitra amin'ny zavatra rehetra izany dia teo vangin'Andriamanitra ianao manana fanayko ao anatinao fanayko izy ny teninao hoe tsy ianao tsony velona fa Jesosy Kristy velona ato anatinao dia raha Jesosy velona ato anatinao dia ianao hoe tsy manana zany mandevitra amin'ny zavatra rehetra zany fa indraindray tena mafy amintsika asianao zany hoe mandevitra amin'ny zavatra rehetra zany tena mafy zany na dia hoe olona manao zavatra tsy rariny tsy mety ary nefa Andriamanitra miteny hoe mandevitra amin'ny zavatra rehetra hoy izy dia tsika maka tenin'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny Koritiana voalohany 13:4 ka hatramin'ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialina tsy mirehare tsy miebiheby tsy manao izay tsy mamendrika tsy mitady ny azy tsy mora sositra tsy manao otro-po tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa mandevitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra amen dia raha isika le 7 ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fitiavana mandevitra ny zavatra rehetra tsaro fa Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana izy mampianatra antsika asianao ny ten'Andriamanitra eto androany raha ozy izy tsika asianao hoe manana vokatry ny fanahy tsika asianao tsy tsika tsony velona fa Jesosy Kristy velona ato anatintsika ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fitiavana mandevitra amin'ny zavatra rehetra
tsika senao ve eto androany manana zany toe-panahy tahaka n'Andriamanitra zany hoe mandefitra amin'ny zavatra rehetra zany. Tsaroa fa tsika senao isan'andro manao zavatra tsy mety tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa zany hoe tsy hitan'ny masotsika izy dia mieritreritsika mety foana ny zavatra ataontsika fa maro zavatra tsy mety ataontsika izay tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Dia Andriamanitra dia mbola mandefitra amintsika foana isan'andro. Mbola tsy mamaly atsika izy. Misy ten'Andriamanitra izay milaza. Misy izy ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra mamaly miariary izay mandrafy azy izy. Izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Deutéronomia 7 any angamba izay ten'Andriamanitra izay mamaly izay mandrafy azy izy ny ten'Andriamanitra. Tsika ve efa nandrafy an'Andriamanitra, efa nandrafy an'Andriamanitra tsika senao, nefa Andriamanitra mbola mandefitra amintsika senao foana. Dia androany Andriamanitra mampianatra tsika senao ananantsika zany hoe toe-panahy tahaka n'Andriamanitra mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Tsaroa fa ny olona manana fitiavana mavita an'izany mandefitra amin'ny zavatra rehetra izany. Matetika hoe misy olona mitsangana, aka exemple anankiray efa mamafiady aminao izy, manao zavatra tsy mety aminao izy, hitanao hoe tena tsy mety zao mihitsy ny ataony, dia ianao te hamoaka izay ao anatinao hoe te hitroatra ianao hamaly an'izany. Izy ny ten'Andriamanitra hoe valio amin'ny soa ny ratsy. Dia ao anatin'izany nampianatra an'Andriamanitra dia zaraiko amintsika zany eto androany. Inona zavatra nampianarin'Andriamanitra anaty ao anatin'izany? Dana mivavaka ho an'in'olona zany zavatra nampianarin'Andriamanitra, satria vavaka vokatra ny fitiavana zany. Ianao raha manana fitiavana afaka mijoro amin'ny bangy ianao mivavaka ho an'in'olona zany zavatra nampianarin'Andriamanitra ao anahy. Tsy hoe mitranga iny zavatra iny dia ianao koa andeha hamaly, andeha hiady ianao. Misy fomba fiteny izay hoe vy izy tsy maneno raha tsy kapohany. Tena tsy maneno vy raha tsy kapohany. Io ve dia aneno eo dia ohatr'izany. Dia nefa antsika mila manana an'izany fandeferana zany, mila manana an'izany toe-panahy araka an'Andriamanitra zany. Ary tsaroa fa rehefa tena miaina an'izany fandeferana zany tsika, miaina an'izany toe-panahy araka an'Andriamanitra zany tsika senao, tsaroa fa tsy hitantsika akory Andriamanitra manao lalana, tsy hitantsika akory Andriamanitra manova antsika tsikelikely eny izy. Ary ao anatin'izany Andriamanitra manome fifaliana antsika senao. Ao anatin'izany Andriamanitra manome fiadanana antsika senao. Ao anatin'izany Andriamanitra tena tsy fantatra hoe ina zavatra hiandrandranao. Fa raha ohatra ianao nisy vavaka nataonao mbola tsy mivaly mihitsy, ka hoe ao anatin'izany ianao misy zavatra mety mitranga situation ohatr'izany hoe tokony handeferantsika. Fa Andriamanitra nampianatra anaty ao anatin'izany mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Misy ny tena tsy rariny fa izay ny ten'Andriamanitra eto androany, toe-panahy araka an'Andriamanitra. Men'Andriamanitra tompontsoa ianao afaka mivavaka ho an'in'olona iny. Men'Andriamanitra fanahiny ianao afaka manantona an'Andriamanitra ianao. Dia hijoro amin'ny bangitsika mety misy zavatra tena hoe marary atsika, hoe tsy afaka mandefitra ianao fa te hamaly ianao, te hitroatra ianao. Fa androany dia hirotsaka amintsika ny herin'Andriamanitra, ananantsika toe-panahy zany hoe mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Tsika dia tempolo fanahy masina, tsika dia zanak'Andriamanitra. Tsy tsika tsono velona hozy izy tsika fa Kristy velona ato anatsika. Ka raha Kristy velona ato anatsika dia mitoetra ato anatsika zany hoe mandefitra amin'ny zavatra rehetra izany. Tena mandefitra amin'ny zavatra rehetra izany. Mino aho fa Andriamanitra hiasa dia zany teniny zany tsy hoe raraka amin'ny tany fotsiny, fa raha misy situation mandalo eo aminao ka tokony handefitra ianao, dia mandefitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mihetra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manana fanetretena ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mandefitra ao anatin'izany fanetretena izany. Isaina kely akory ianao dia hitodika amin'Andriamanitra ianao, hitondra ny situation iny eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Amin'izao fotoana izao dia andoantsika fohy dia fohy izany ten'Andriamanitra zany, fa tena manan-danja zany. Fitiavana mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Anao zava-magaga amin'ny fiainantsika senao Andriamanitra ao anatin'izany rehefa manana fandeferantsika senao. Tsy hoe resy akorintsika raha hoe mamaly, na hoe resy akorintsika raha hoe tsy miady. Fa izay ny ten'Andriamanitra mandefera amin'ny zavatra rehetra, ary izy no hiady
ho antsika sy ianao fa tsika angina. Raha ho anatin'ny situation ianao ianao miady tsarovy fa Andriamanitra mangina dia ianao avelana eo dia ho reraka eo ianao dia tsy zavatra vita eo. Fa nampianatra antsika sy ianao tena Andriamanitra teto androany. Leo tsika hivavaka amin'izao fotoana izao mba tena nanantsika izany toe-panahy toe-po araka an'Andriamanitra mandevitra amin'ny zavatra rehetra izany. Tsy mora ary tena tsy mora zany. Raha mandinika ny fiainan'izao tontolo izao tsika izay tena hoe miady na praita-potsy mifankahazo ohatr'izany. Tsaro fa tsisy fandeferana ao anatin'izany. Fa tsika sy ianao safidian'Andriamanitra eto androany. Tiantsika sy ianao dia nampianary ny teniny teto androany. Leo tsika hivavaka arak'izany sujet de prière izany. Saotra an'Andriamanitra tsika amin'ny teniny vavaka tsika mba hanana fandeferana amin'ny zavatra rehetra. Hanana vokatra ho fanahy dia fitiavana mandevitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Manana fitiavana zany tsika dia manana zany hoe fandeferana amin'ny zavatra rehetra zany dia asan-drato ary ny feo antsika. Raha amin'ny anara-maherinao Jesosy misaotra anao izay Andriamanitra amin'ny teninao makasitraka anao izay Andriamanitra ary midera manome voninahitra ny anaranao izay. Misaotra Andriamanitra satria nampianatra anay indray teto ianao androany. Tena marina Andriamanitra fa sarotra tena sarotra zany hoe mandevitra amin'ny zavatra rehetra zany. Nefa ny teninao dia milaza fa fitiavana mandevitra amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia mangataka ny herin'ny fanahy masonao tena hirotsaka aminay tsirairay avy eto androany. Tsy amin'ny herinay tsy amin'ny tanjaka Andriamanitra ny anatanteranay izany teninao izany Andriamanitra hoe mandevitra amin'ny zavatra rehetra izany. Oka izay Andriamanitra tena natoe-po toe-panahy araka ny sitraponao dia mandevitra amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manomboko izao ny tsirairay avy dia tena hoe hanana an'izany fanetretena mandevitra amin'ny zavatra rehetra izany. Misaotra anao izay Andriamanitra satria fantatra ianao nefa namboatra ny any anatinay ihany. Ianao nefa novanay Andriamanitra ao anatin'izany ary tsy toy ny taloha intsony izay Andriamanitra efa lasa ny zavatra taloha fa ianao no zava-baovao amin'ny fiainanay tsirairay avy, amin'ny toetranay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia makasitraka indrindra raha eo. Aleluia. Amen. Aleluia, tsara ny Andriamantsika, Andriamanitra be fitiavana ny Andriamantsika. Amin'izao fotoana izao dia andaontsika marana fotoana ametraka an'ity ality eo am-pelatanan'Andriamanitra tsika. Izy hitsangana fiarovana ho antsika sy ianao, tsisy loza akasika antsika sy ianao, tsisy aretina akasika antsika sy ianao amin'ity andro alina ity. Tana maherin'Andriamanitra dia izany no andrakofany antsika sy ianao fiarovana mahery vaiky. Raha mbola andeha hiasa ianao izy amin'ny hery magaga anao vita mihoatra izay no heverinao ianao ary raha misy fianakavianao eto mety mbola monjy fodiana izy na vadinao zany na mety hoe zanakao zany na mety hoe raitapo aminao zany na mety hoe tontonanao zany tsy fantatra eto androany fa mety hamonjy fodiana izy amin'izao andro alina izao zao dia efa ampitoana efa miaratsy fa dia tena miavaka zany olona zany tena hoe arovan'Andriamanitra izy ho tonga soma tsara ao amin'izany tokantrano zany. Tsika sy ianao raha matory eto androany rahan'i Jesosy andrakotra tsika fotsika ny saintsika ny aintsika ny vatantsika ray manontolo momba antsika dia tena hoe rakotra ny rahan'i Jesosy Kristy. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary saotra an'Andriamanitra tsika faran'izao fotoana izao dia asan-drato ary ny feo antsika tompoko. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy misaotra anao izay Andriamanitra midera ary manome voninahitra mankalaza ny anaranao izay. Misaotra anao izay Andriamanitra raha mbola afaka miantso ny anaranao an'ity alinanay ity. Apetraka ifeno am-pelatananao zany Andriamanitra. Ianao hitsangana ho anay tsirairay avy eto androany Andriamanitra. Raha andeha hatory izay Andriamanitra andranao Jesosy Kristy andrakotra ny tsirairay avy fosaina vatana fanahy ny aina iray manontolo tsisy maso tsisy tanany fahavalo akasika na hitanay tsirairay avy fa tena ho rakotra ny ranao izay Jesosy Kristy. Planina tsara anao dia izany ho tanteraka ao anatin'ny torimasonay Andriamanitra. Tsisy aretina tsisy loza anjoanay tsirairay avy fa tena voninahitra ao dia izany niseho ny ao anatin'ity alina ity Andriamanitra. Torimaso mpiadanana, torimaso mamy zany anjarany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny ao anatin'izany Andriamanitra dia miandrandra nofy avy aminao izay. Ianao ame nofy ho an'ny tsirairay avy, ianao ame révélation ho an'ny tsirairay avy ary raha misy olona tianao ahita fahitana Andriamanitra dia ianao ny ame an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha misy olona eto andeha hiasa Andriamanitra mbola noho ny adidy sy ny andraikitra mety hoe alina izao amin'ny toerana misy anazy mety atoandro tsy fantatro Andriamanitra fa ianao ny hitsangana ao anazy me hery anazy ianao Andriamanitra
vita mihoatra zay no heverina izy Andriamanitra, vita production tena hoe miavaka sady tsara izy Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary raha misy namanay eto avanay fianakavianay Andriamanitra mety mbola any ampiasana izy hamonjy fodiana, ranao Jesosy Kristy andrakotra ny anjelinao tompoko manodidina anazy tananao Andriamanitra ny tantananao anazy tonga soamatsara ao atokantrano izy amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Misaotra indrindra raha eo, misaotra amin'ny asa izay fataonao amin'ny fiainanay tsiraray avy. Eto androany Andriamanitra dia misaotra anao izay fankasitrananao Andriamanitra fananay izay rehetra ato anatinay dia misaotra anao izay. Misaotra Andriamanitra satria teto fanatrehanao, teto ianao ny asa, teto ianao Andriamanitra niditra ny sehatra, teto ianao namaly anay Andriamanitra, teto ianao nanao zavatra rehetra Andriamanitra voalokatra amin'ny farany dia teto ianao dada. Misaotra satria ianao efa miditra ny sehatra, ianao efa nandrotsaka ny hery fananao anatinay Andriamanitra anananay an'izany hoe mandevitra amin'ny zavatra rehetra zany. Makasitraka indrindra Andriamanitra satria tsara ary tena mpanao ny tsara ianao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Misaotra satria tena tsara ianao Andriamanitra, misaotra amin'ny zavatra rehetra mihitsy Andriamanitra dia makasitraka anao zay. Mendrika anao ny dera ny haja voninahitra ny laza mandrakizay satria anao rehetra zany. Tsisy toanao dada, tsisy na hoay zay na hitady zay fa ianao ny tsara indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako an'izany fisaorana izany. Halleluja, amen. Amen. Na tsara ny Andriamantsika amin'izao fotoana izao dia hitsodrano antsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsika dia olona feno fitiavana. Amen. Vokatra ny fanahy dia ameno antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho feno antsika izany fitiavana izany. Tsika dia olona mandevitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Ahita fiteo anatrehan'Andriamanitra tsika sy ianao, anao lalana ho antsika sy ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fahasoavan'Andriamanitra dia izany ny rotsaka amintsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana araka antsika amin'ny andro rehetra ianantsika dia toetra ho atranin'i Jehovah andro lavisika sy ianao. Amen. Aminao rery eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana araka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ho atranin'i Jehovah andro lava aho. Amen. Samy ho tain'Andriamanitra daholo. Tompoko dia makasitraka indrindra amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.